Tranga izay mampalahelo tranga mpiarahamonina ny fampizarana amintsika eto araka hitantsika ihany koa video tena mampalahelo no mahazo ny fianakaviana eto dia mankahery ny fianakaviana rehetra ary tandindindoza ny firenena amin'izao fotoana izao satria hitantsika tranga etseroa resaka tsy fandriampahalemana sy ny sisa tsy voatanisa izay atao rahantsika ity tranga ity mampiakapeo ny fianakaviana sy ny mpiarahamonina ao Verrerie fitsaram-bahoaka disibla no nahafaty ny zanakay omaly hariva talata tovolahy 70 taona izay mbola mpianatra no maty vokatry ny darika nahazo azy tao Mangarivotra Razafy manana René Patrick Sergino mpianatra sekoly primoré sy manambina ao Verrerie ity namoiny ainy ity tovolahy izay tsara fitondratena hoy ny témoin azy rehetra azy tamin'ny mpiarahamonina izao maraina izao ireo tonga nijery azy mivantana tao Mangarivotra omaly hariva sy nitondra azy tamin'ny hopitaly izay nanitsikitrika fa tsy mpanendaka i Sergino raha ny fitantaran'izy ireo hatrany dia hoe manomana fanadinana baccalauréat izy ary avy naka CGT baccalauréat tany Mangarivotra mandeha amin'ny lalana tahaka ny olona rehetra izy hamonjy fodiana fa lalana somary tery ka somary mifampipetapetaka ny amin'ny mandeha tampoka teo nisy lehilahy nisintona telefony olona teny amin'ny lalana sady lasa nitsoaka ilay mpanendaka teo akaikiny teo ilay lehilahy nisintona telefony tsy nanampo na inona nefa izy avy hatrany dia nisy nidariko ilay tovolahy mpianatra araka ny témoin azy hatrany mbola teny amin'ny tanany ilay CGT baccalauréat type izay vo avy nalainy laza ireo nidariko azy fa ianao koa namany mpanendaka ino matoa iray lalana amin'ny zareo olona tsy fantatra akory ireny fa olona mandeha amin'ny lalana sahalahy koa izao ary raha mpangalatra ve aho dia tsy tsoaka hiaraka amin'izareo ihany koa ento amin'ny bureau sefokotany aho fa vona nazava ny teny manko ny tompoko lahy hoe entinareo sefokotany aho fa any aho afaka manazava fa tsy nanaiky ny vondron'olona ny darika fa namango ihany niezaka nanantona ny toerana misy sefokotany ihany izy na dia efa naratra be aza araka ny témoin azy izay azoko hatrany teo amin'ny escalier misy ny tranony sefokotany Mangarivotra Nord 11-14 izy no niala aina noentina tamin'ny hopitaly fa tsy tany intsony ny ainy ao amin'ny loha 111 parcelle 2173 Tanambao Verrerie no misy ny razana tsy lavitra CSPD Verrerie izany toerana izany laza itory ireo tomponantoka tamin'ny famononany zanany i papany Sergino arahantsika manko video fa naokevitra ny papan'izay fa tena mampalahelo vakitomany mihitsy ny ray aman-dreny mampalahelo zava-misy zava-mitranga amin'ny fiainana vahoaka malagasy manerana nosy amin'izao fotoana izao ka tandindindoza ny firenena malalatsika ity amin'izao resaka tsy fandriampahalemana sy ny sisa tsy voatanisa izay mampametra-panontaniana antsika rehetrarehetra zany hoe romotra ve ny vahoaka ka zay olona naninona raha ohatra olona namona ny tahina iny no natao fitsaram-bahoaka fa olona ny marina ihany zay no mahatonga atsika eto amin'ny firenentsika ny olona marina ihany manana fahamarinana ihany no maty fatany vonoina ohatran'izao fa olona zay mafia zay hita fa mpamono olona reo tokony atao fitsaram-bahoaka hitantsika zao ao zao ny zon'olombelona amin'izao fotoana izao ny olombelona ve efa romotra no ny fantrana ohatran'izao sa hita ry zareo rehefa ohatra hoe olona mpanendaka gadra dia gadraina fa tsy atao fitsaram-bahoaka zany andao ary arahantsika fa nokevitra natao papany Sergino zay fa tena mampalahelo ny fiarahamonina malagasy fa potika simba tanteraka zaho zany rainy zaza le nitandrian'olona mpangalatra ta Mangarivotra avaratra sotra mitsara malakory eo zanako tompo dia mbola mpianatra zay rangala baka ande misy izy andeha jerevany takany fa tsy fantako hoe tsy fantako na nisy namana karan'izany direct aminanjy nagnendaka le olo dia matozy tsy nilefana fa izy tsy nagnano an'izany
ary izy niteny meko anay merita le fanampavaka lesika andranoko anareo teny anjany izy fa tsy nahoanareo fa faly tsara le amango an'le zanako fogna zareo dia tsisy fagnazavagna mihitsy tsisy ary nisy olo raiky nafantatra anany zaka tsy mangalatra zany dia tsy haiko mbola vangoin-jareo koa dia so ihany fa afaka zalagny dia zanako koa zany latasenjareo fogna dia za ke zany za zany reny sako jovo mbola mianatra zanako ry angala baka izy tsy mpangalatra zany io dia mangataka aminareo manam-pahefagna zany za mba retreta za mba zanako voalokana izy io courage zanako voalokana fatarako mitaka izy tena vaovao mampalahelo latsa-dranomaso ny rainy teraka anazy satria iny dia zanany voalohany aiza nareo mitondra fandrakana ry mpitandro filaminana mba jereonareo akaiky re zava-misy iainan'ny vahoaka iny fotona amin'izao fotoana izao fa mampalahelo ny manjo ny fianakaviana ny namany rehetrarehetra fa zaza mbola hakabaka tsy mpanendaka tsy mpanao ninina akory toa matimaty fahatany amin'ny resaka fahamarinana izay andeha ihany koa tsika amin'izao fotoana izao vaovao paritaka vaovao mafana amin'izao fotoana izay ihany koa mahakasiky ny Kotity Edmond zanandralahy ny tompolay colonel Kotity izay nanao resaka publication ihany nakasara sy publication tonga dia nampiteriny zareo ampondra tany Fianaratsoa izy manko tany Toliara nakasiky ny fividianana pentinana lasa teo iny feno 3 volana na 3 mois androany izy izao dia izy izao nivoaka ny fonja izao eto dia manome fisaorana ihany koa izy amin'ireo eo amin'ny fitsarana nivon'ny fitsarana zay ny mahagaga mampalahelo ary mampome ny zavatra atao ireto mitondra fandrakana reto rehefa manelingelina anao tsy mitovy fomba fihevitra anao ary dia hita fa direct ampidirina amponja avy hatrany olona tsy naninna reto tompolahy tompoko vavy fa amin'ny fomba hoana tonga dia nanao publication zay dia lasa ampidirinao amponja arahantsika manko faneho-kevitra nataon'ny Kotity Edmond zay fa mampalahelo ny zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy tandindoza ny firenena malagasy mahamitsika ty amin'izao fotoana izao satria tranga etsero eo ny resaka famonoan'olona tsy fandriampahalemana sy ny sisa tsy voatanisa resaka raharaha politika tsisy demokrasia hitatsika zao amin'ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao ty ndao ary arahantsika ny faneho-kevitra nataon'ny Kotity Edmond tamin'ny tranga nahazo azy izay ny zavatra misy moa ry iny publication nataoko iny ataoko angamba avy Toliara transfert avy aty Fianaratsoa tsy fantako na mahay mitsara ny procureur ao Fianaratsoa Toliara na tsy mahay mitsara fa aty Fianaratsoa ro mitsara ny antony kasika ny publication ny antony nabijobonandreo ampondra zay tsy fanenkena ny voka mpifidianana ny tanàna ty zay ahitava any candidat fireroa lay vahiny tany Toliara zay anisany hoe olo-pirenena dia mba ny fidy dia mba niaro ny zony zahay mpifidy na tonga niny publication natao ty ina fanapakevitra ny fitsarana zany rehefa voasambotra anao nahoana ny fomba ny samborana dia ina fanapakevitra ny fitsarana mba fantatry ny mpanara-baovao to samboriny ny mixte mihitsy moa nanambotsay tao Toliara tadiavina moa zao dia voasambotra dia nandesina aty Fianaratsoa eto dia misaotsany kely any procureur ny Fianaratsoa zay manao asany amin'ny izay fampijobona aty ampondra zay tsy rariny ary za koa anisany hoe tsy jazolena no nahazo ahy tany Toliara dia avy aty Fianaratsoa moa ny tenako dia ny procureur Fianaratsoa nanapa-kevitsy hoe ajobo ampondra Monjimaika Kotity nahavita sazy koa 3 mois tako sankisanky fotsy moa ny sazy satria rehefa misy ny asa dia 3 mois foana no hoe stage 3 mois misy ny fampianarana 3 mois dia sangisangy amiko reny hoe stage 3 mois no nampijobonay amin'ny fonjana Ankazotrano moa angamba tsy haiko teto Fianaratsoa ny tenako vita zaho salama tsara tsy marary fa zaho tsy mova amin'ny hevitsiko amin'ny tsy jazolena zay misy eto Madagasikara dia eton'izay koa zaho Fianaratsoa mirary tena
misaotra anreto ray aman-dreny eto Fianaratsoa zay tavany tsika ny dokotera LG, dokotera Brito, zay mirahina, zay nametsaky hoe Madagasikara raiky, navy Toliara aho tonga eto Fianaratsoa de nijery vandrozy nanaraky sy nanampy ahy antsakasy andavandrozy ny fikarakarana ahy. De zao mahatonga ahy miboaky androany 31 mars androany. De eto koa moa zay de mirahaba ny mpino silamo zay nahavita idy androany. Inona ny avatra ho an'ny vahoaka zany manoloana izay zavatra nitranga zay? Ny avatra ho an'ny vahoaka mijoro amin'ny marina avao. Aza miemtra amity hevitsinao anao, rehefa tsy rariny izy de maneho hevitsy de mijoro amity hevitsinao. Fa aza matahotsy fa tsy haiko moa tany na Madagasikara tany dalàna tsy tany dalàna, fa rehefa misy hevitsinao de aza fenifenina fa avoa foana.